Fianaratsoa efa ela niandrasana ny kandidany malagasy miara-miainga feno hipoka ny kianjana pasambazana isabotsy folakandro nafonja ny fandresen-dahatra sy ny fanazavana ny fandaharanasany nataon'ny kandida azo andriany anarivelo ny rotra teto avokoa ankoatran'ny komity mpanohana isaky ny komuna tato anatin'ny faritany ny Fianaratsoa ny mponina avy amin'ny distrika rehetra manodidina malagasy miara-miainga midika ho malagasy miara-miandray andraikitra hoenty manarina ny firenena ka isan'ny fototra hotandrona sy hitondrana vahaolana aingana ny fampianarana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fandriampahalemana ny fandriampahalemana izay tena mampikaikaiky mafy ny vahoaka ny Fianaratsoa ankehitriny fa ny tena mamparary anay ary ny tena retina mikika aminay ato anatin'ity Fianaratsoa tia dia ny tsy fandriampahalemana efa miakatra eto andrenivohitra ny Fianaratsoa zao a ny dahalo mpangalatromby a tao fokotany ny talatamady andrenatofinoa ny omby ompinay mandritry ny 10 taona ao anatiny adiny ray dia mipaky ny dahalo 10 andro sisa dia hifarana ny fampelezan-kevitra isan'ny mazava sy azo tanterahana tsara ny fandaharan'asa momba ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana misy ny foezaka ary misy ny lavitrezaka miainga amin'ny fandrindrana ny fiarahamonina sy ny fanatsarana ny fiainana isa-tokantrano izany hoy ny kandida ny ezaka sy ny tanjona tiana atao dia ny amoahantsika ny firenena anatin'izay fahasahiranana izay isika nefa raha tsy mahay mirahina raha tsy mahay fanometanana ary indrindraindrindra raha ratsy safidy dia tafiditra ary mitoy foana izay fahasahiranana izay voalaza teo ary manerana Madagasikara ny tsy fandriampahalemana olana ho an'ny firenena io kanefa olana ihany koa ho an'ny tsirairay avy ny antony tsy fandriampahalemana dia tsotra fotsiny sahirana ny vahoaka tsy mamerary ny mpangalatra kory sanatria ny vavy fa ny tsy fandaminan'ny asa ny tsy filaminan'ny fiainam-bahoaka ary indrindraindrindra ny fahasahiranan'ny tanora tsy anasa matetika niteraka tsy fandriampahalemana ka raha many fandriampahalemana tsika raha nalaolana ny fandriampahalemana dia tsy misy afa-tsy ny fitsinjovana aloha ny fiveloman'ny malagasy tsirairay avy niavaka noho ny kandida filoham-pirenena hafa ajo raha ho an'ny faritany Fianaratsoa saika ny 900 ireo fotodrafitrasa rehetra totosa taty an-toerana ho an'ny tanora sy ny vahoaka madinika ary ho fanatsarana ny asa-panjakana toy ny birao ny sandary sy ny birao ny komuna ary ny sekolim-bahoaka no avy amin'ny volam-panjakana no tantaniny avokoa